Fa mikasika ny filoham-pirenena izay nindaosy ny fahafatesana kosa indray dia Rapitso no tanterahana ny fandevenana ny filoha teo aloha Albert Zafy any Betsika ao amin'ny distrikta Anambilobe. Raha ny fanapa-kevitra noraisin'ny gouvernement ny zoma fa 13 volana oktobra teo dia atao andro fisaonam-pirenena ny andro ny Rapitso Asabotsy. Voarara noho izany ny fanaovana lanonana ankalamanjana ary ireo trano mpivarotra zavamamimamy dia ikatona avokoa ny andro ny Rapitso zoma. Ho avy anotrona ny fandevenana ity filoha teo aloha ity Rapitso ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny lehibe ny gouvernement mahafaly solonandrasana Olivier. Raha ny vaovao voaray avy any Ambilobe dia nisy androany ny lamesa ho fialan-tsasatry ny fanahy profesora Zafy Albert no tanterahana tao an-toerana. Nanatrika izany ireo parlemanta maromaro izay notarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Rakotomamonjy. Tamin'ny 3 ora teo kosa no nigadina tao Betsiaka ny vata mangatsiaka ny profesora Zafy Albert. Fapejy toekarena kosa indray no anoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Nanolona ny firoborobony ny orinasa misehatra eo amin'ny resaka centre d'appel na ny fikirakirana ny antso dia nanapa-kevitra ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra fa ametraka ivitoeram-pampiofanana ho an'ireo tanora maniry te hisehatra eo amin'ity sehatr'asa ity. Atreto mbola tsy misy ny ivitoerana mampiofana ireo maniry te hisehatra eo amin'ny resaka fikirakirana antso irony na ny centre d'appel. Tato nefa dia miamahazo vahana ny sehatra teto Madagasikara indrindra fa eto Antananarivo ary mihamaro ihany koa ireo orinasa vahiny misehatra amin'izany. Nanapa-kevitra ny ministry postra sy ny fifandraisan-davitra fa ametraka ivitoeram-pampiofanana ho an'ireo tanora malagasy te hiasa amin'ireny ka ao anatin'ny fandiniana ny ara-teknika ny ministera amin'izao. Manao l'étude mihitsy zay zao vita l'étude le contenu mahasarotra azy fotsiny zay io centre de formation Antsangana io dia andraisana ny tanora rehetra tsy akanavaka. Zay io centre io zany dia préparé tanora zay mieritreritra hiasa amin'ny call center. Fa ny asan'ireo call center ireo nefa samby manana ny spécificité dia tonga le tanora zany zay vao manao ny perfectionnement ka zay no iatsonay an'zareo rehetrarehetra zay efa ireo hoe inona ny contenu programme zay tokony ho amena tanora reo. Ny anankiray aloha ny efa sura dia ny fampianarana teny frantsay atomboka amin'izay moa ilay izy satria na mahay miteny frantsay ara dia tsy maintsy atao zay anana ny accent tena ohatrany reny vazaha frantsay any amin'ny Frantsa reny satria ny client reo call center reo dia any fa tsy eto amintsika dia tsy tokony anana sensation mihitsy ny olona any Madagasikara zany olona mamaly azy any. Nandriky ny fanokafana ilay orinasa vaovao misehatra eo amin'ny fikirakirana antso na ny call center outsourcia teny Tanjombato no nanambaran'ny ministra izany. Fa isan'ny tena ianarana amin'izany ny teny frantsay satria ireo no tena ankamaroan'ny mpanjifa n'ireny call center ireny.